Misaotranao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Iroteny avy aminao Itoetrabetsaka ao am-ponay ao Fahalemerabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity amin'ny rariny soa indrindra ihany koa ho an-tsairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaksika. Ry Jesosy zokibe fitio misaotra anao izay fa mbola menao an'ity fotoana ity ahafahanay mandray ny teny avy aminao. Ampitomboy ny finoanay Tompo ary aoka tsy salasala ny amin'ny fahamarinana avy aminao izay fa iroso amin'ny fahamatorana indrindra ny amin'ny fanarahana anao. Asokavy ny famampanana tsirairay avy ary me fahenjaina izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mpamonjy ny tena manokana. Mikasika an'ilay vehivavy Samaritana ihany ny horesantsika an'io. Nanakana an'ilay vehivavy tsy hanolotra an'izany fahasoavana izany ho an'i Jesosy ny fifankahalahana izay nisy teo amin'ny Jiosy sy ny Samaritana. Nefa niezaka ny ahita ny fanalahidy izay hanokatra an'io fo io Jesosy ka tamin'ny fahaizany nateraky ny fitiavan'Andriamanitra dia nangataka fahasoavana izy fa tsy ny nanolotra fahasoavana. Mety ho nolavina ny fahasoavana natolotra fa ny fitokisana kosa miandro fitokisana. Tonga teo amin'ity fanahy izay nilavin'ny olona ity ny mpanjakan'ny lanitra ka nangataka fanampiana avy tamin'ny tanany ilay nanao ny ranomasina midadasika. Ilay mifehy ny rano lalina dia niala sasatra noho ny avy zanany teo amin'ny fatsakan'i Jakoba ka niankina tamin'ny famoram-panahy ny hafa firenena taminy mba zahoany na dia ny fanomezana rano sotroany fotsiny aza. Mijery an'i Jesosy dia ho velona ianao, tsy maintsy ho babin'ny toetra maty eo ity izay tsy manam-paharoa ananan'ilay zanak'Andriamanitra ianao. Andriamanitra tonga nofy Kristy ilay zava-miafina nandritra ny taonjato maro ary ny mandrakizay no mifaningotra amin'ny faneketsika na ny fandavatsika n'ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. Tsy misy antony ny miresaka fivavahana ny fomba kisendrasendra, ny mivavaka tsy misy etaita-panahy ihany koa sy ny finoana velona. Ny finoana anarany fotsiny an'i Kristy izay manaiky azy fotsiny ho mpamonjy an'izao tontolo izao dia tena tsy hitondra fanasitranana ho an'ny fanahy mihitsy. Ny finoana ho amin'ny famonjena dia tsy fanekeny-tsaina fotsiny handray ny fahamarinana izay miandry ny anana fahalalana feno vao ampisy finoana dia tsy afaka handray fitahiana avy amin'Andriamanitra ihany koa. Tsy ampy ny mino amin'ny Kristy, tsy maintsy mino azy mihitsy isika. Ny an'ny finoana izay hitondra tombotsoa antsika dia izay mandray azy ho mpamonjy ny tena manokana. Betsaka no mandray ny finoana ho toy ny hevitra tazonina fotsiny. Ny finoana mahavonjy dia fifanarahana izay hidiran'izay mandray ny Kristy amin'ny fanekena amin'Andriamanitra. Ny finoana velona rehetra dia mitondra fitomboan-kery, mitondra fitokiana, mitoetra izay mahatonga ny fanahy ho hery mandresy. Atolotra ilay mpamonjy an'izao tontolo izao fanomezana ho an'ireo maniny fiainana mandrakizay izany. Miandry ny valiteny izay asetry ny fitiavana natolony izy amin'ny fangorana be omena an'izany fitiavana izany izay lehibe lavitra noho ny fitiavana manetsika ny fony ray aman-dreny ara-nofo
mba hamelaneloko ny zanan'izay ory izay efa nanika mibebaka. Izao ny fitalahoana ho an'ireo mpirenireny manao hoe miverena amiko dia mba hiverinao aminareo koa izao. Raha mbola mandatsy hain'ny feon'ny famondram-po ilay mpanotra izay miantso azy amin'ny fahalemem-panasy amin'ny fitiavana feno fangorana dia avela hitoetra amin'ny aizina ny fanahany. Tia mitoboko tokoa raha ho vaovonjy tokoa isika fa izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa nirina ianao zanak'Andriamanitra amin'ny fahafenony ka andovany fiainana mandrakizay. Amen. Riranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Tompo mangataka ny fanahinao masina izahay mba marotsaka aminay hiasa ao amin'ny fiainana isan'andro raha tonga anay ho tia hikatsaka ny famarena avy aminao ary ampitombo ny finoanay ho raiky tapisaka ao anatinay izany fitiavanao izany ka hiasa ao anatinay isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.